vavy ny aminariny miady antreny reta tompo ho resy amin'ny aminariny tantanao mahery tompo ny fiainanay fahiratony masofananay anao kandroano misy varavarana lehibe ivo ahafahanay manao asa tsara mantoky a Jesosy fa ianao efa hikasika ny fiainanay mantoky amin'ny fanamasina fa ianao nefa hitereto fa dia asa hanao zava-mahagaga ampiasao tompo ny mpanomponao vorona ny tompoandroany solitenanao eto miteny amin'reto vahoakanao ampita ny afatrao rakofana amin'ny rano Jesosy ny afatra zay orenesy miasan'ny maizina rehetra ambarako fa rava tsy manan-ketsy fanambaivana tompo aoka mba tenao fotoana ny fitahina ny fotoanandroany amin'ny anaran'i Jesosy rifana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mazo toerana. Alleluia. Utain'Andriamanitra ny ianao sy ny taranao. Utain'Andriamanitra ny asan'ny taranao. Utain'Andriamanitra ny fiainanao andavanandro. Utain'Andriamanitra ny ara-pahasalamanao. Hatramin'ny fidiram-bolanao utain'Andriamanitra. Amen. Mampahirezina ndraiky ianao amin'ny voatà manokana tsika. Alleluia. Miaraba antsika rehetra tratran'izao volan'ny fitombona rivo zao. Ity mois de juillet ity zany zay mihitsy ny anarany hoe fitombona rivo. Mitombo rivo ara-panahy. Tsy hoe kory hoe ianao fohifohy kely io lasa lava dia misy mandray vilana tsy any izy fa ny fatakaranao zavatra mitombo rivo. Fahaizanao manaja olo itombo rivo. Fahaizanao mitady vola itombo rivo. Indrindra ny fiainam-bavakao itombo rivo. Fatakaran-javatra itombo rivo. Resaka ara-panahy zany izy. Tadio fa ny fiainana dia ara-panahy. Zavatra hita amin'ny monde spirituel ihany no hita amin'ny fiainanao ara-nofo. Anisany zavatra anankiray miainan'i Jesosy zany. Raha teraka izy dia zaza kely izy tamin'ny voalohany. Paozy Baiboly hoe ary ny zaza ozy dia mitombo ka ny ahery ary feno fahasoavana. Mitombo. Zany hoe tena sitrapon'Andriamanitra nitombontsika. Mba imagineo ana ny biby ara mitombo, zaza mitombo, zava-boary mitombo, indrindra fa ianao normal be ianao raha hitombo. Ka iresantsika androany ny fomba ahafahan'ny fiainanao sy ny ara-panahinao mba hitombo. Zay mihitsy moa izy hoe mitombo refy ara-panahy. Hitantsika tsara amin'ny mamaky Baiboly antsika rehetra dia voalaza ny soratra masina fa izay manety tena ozy no sanatry. Donc zany ny fiainana ara-panahy tsy hoe izay mahay misaoty no misanatry fa izay manety tena. Zany hoe misy zavatra zany ao ilaina. Fantanao misy zavatra ao mila iainanao isanandrosanandro. Na any amin'ny fiarahamonina, na aty am-piangonana, na agnatina tokantrano, misy zavatra mila ianarana mba hitombo. Hitanao zao raha ohatra ianao zany zao anisan'ny olona masiaka be amin'ny fiainana. Ny olona masiaka matetika tsy raha jiaby fantany. Tsy voavy ny olona anankiray tonga dia matahotra hoe sao dia sy any ake zany. Dia indray koa na ny fiarahantsika monina ny zanakatsika na ny tokantrano ary misy zavatra zay tsy voateny zanakanao aminao mihitsy satria fantany temperamanao. Dia lasa tsy mipetraka ilay maharay aman-dreny sy zanaka. Or nefa rasana bavy misy zavatra tena
mba tiany zanakanao zao mba resahana aminao nefa matahotra izy mama tsy azo koranina an'izany, papa tsy azo tenenina an'izany. Dia misy karazana niveau zay tsy ainganao mihitsy, misy karazana refy zay tsy ho fantanao mihitsy satria ianao olona sarotra atao loatra. Donc zany ilana équilibre ny fiainana. Ary zay natonga ana nisy fotoana nampianatra tamin'ny fête de père fa i Adama melohany amomezan'Andriamanitra anazy vady sahaza dia niezaka Andriamanitra nasondriany tory ny Adama. Zany hoe misy zavatra zany amin'ny fiainana tsy voatery ho hitanao daholo, ary na hitanao rehefa ataonao zany tsy hita. Azonareo ve zany? Zay le hevitry le hoe sondriany tory. Satria raha nibalibalaka teo foana zany masony Adama tsisy heva nivoaka avy taminazy tao. Satria marary zany angalana ataona tegezana zany. Ka possible amin'ny fiainanao misy zavatra marary ianao, fa raha tsy mbola manana force ianao hagnano sary tsy hitan'iny, landeha hitaraina foana amin'olo jiaby. Tsisy raha tsy drandranonao mba atao dia fa raha hifandomanareo, hiady nareo, dia lasa misy fiainana zay tsy mety milana mihitsy. Tadio anefa fa Eva dia azavain'ny Baiboly fa tsara indrindra. Dikany hoe Adama tsara, fa Eva tsara indrindra. Zany hoe le tsara indrindra nalaina avy tamin'ny tsara. Misy zavatra tsy mety ho tsara mihitsy amin'ny fiainanao raha tsy mba misy fotoana anao mody mba sondriany tory, magnano sary tsy hita. Amina fiainana amin'ny ankapobeny mihitsy zany misy zavatra ohatran'izany. Na dia hitanao fa misy fotoana anao mampitony ny fonao, lohanaka zany. Na dia fantanao fa misy fotoana zany ndraiky ny mivadika adike janona anao. Avy izy hoany fiainana zany misy zavatra, misy karazany zavatra zay mila hianaranao atao sary tsy hita. Zay iny révélation iny rehefa mianamboatra ny Adama, hitan'Andriamanitra ho fa tsy tsara raha irera lehilahy dia andeha hanamboatra vady sahaza izy. Misy zavatra sahaza tokony iainanao eo, fa anao problemao tianao fantatra dolo raha jiaby. Zay raha jiaby ino zay retikino ary nyrikoranyreta amin'ny fivoriana tako nire nefa misy zavatra tsy zakanao reny sofonao zay mety teraka problème. Ary maro loatran'izany tianao fantatra dolo raha jiaby, dia lasa izy ihany no manana problème amin'izy. Ndraindraiky na io appel téléphonique io efa misy olo magnatso anao tsy ampoizinao raha volanany faraparana. Anao nefa zany tsy mivonoana hoe téléphone navelanao dagnakaka riatany amin'izay no vavamainy vavaratsy fagnambanimbaniana opasisany tsy natao. Anao libre loatra fonao andray raha jiaby ka misy fotoana zany rehefa vita ny appel vonoany téléphone fa tsy hoe nasanatanazy fisindraikyvanina. Dia raha maregny raha hafahafoanao mivadika aretim-po anao ary mandrava an'le mba atmosfera tsara mbarinananao letrinan'ireny. Sazonareo izy aza miinsiste hafantatry raha jiaby io, aza miinsiste tsy maintsy aheno zavatra rehetra ianao, aza miinsiste tsy maintsy ahita ny zavatra rehetra ianao, fa tsy possible ahita zavatra sahaza ianao lay. Melohany azahoany Adama vady sahaza, Jehovahandriamanitra moa nasondriany tory andra lehilahy. Rehetra zany tsika amin'ny tontolo fanamako tsisy hoe lehilahy sy viavy zao. Ianao nao rehefa tonga an-danitra ao koa tsisy hoe nono ny anjely mitovy daon'olo jiaby, tsisy hoe vavy sy lahy. Alontsika hoe zany tonga dia mitovy dao. Donc zany raha miresaka izy Adama tafiditra anatin'izany koa na viavy eo mitandreny zany. Ndraindray tsika nareo vehivavy tiantsika ho fantatra daholo raha jiaby kapitsikapitsika ny vaditsika. Na karamany vady anao dia tsy karamany vady aiza karamana, aiza volana, izy ny tompony vola io. Lasa izy dinierina vita ohatran'izany. Raha jiaby momba ny vadiny dia anazy daholo tianao fantatra. Sasan'izany moa amin'ny ariva dia mitsaikitsaika mandeha mangaro poso ny vady. Ao mandeha misava telefôny
Rehefa misy tokantranon'olo maro be rava amin'io misaraka. Misy saraka satria nahitany tsy fahita tao i madama. Raha tadiavinoka. Anefa mandavanandro izy mba nahazo aja ihany, nahazo voninahitra, nahazo vola. Karaha maneho ny tsisy very mandeha tantady. Fa izy dia sambasamba loatra. Ty farany nazo arety po. Marimarikaly. Tena izy marina fa tena hoe erreur izy. Fa tena marina ianao ke nitadiny tompo. Dia zay natonga an'iny révélation misy zavatra amin'ny fiainana. Tsy voatery ho fantary. Ahitana an'izany moa karaha ataonay reto mitaiza olo, mitaiza anareo. Misy sasa zany mitrotro an-dalana. Mampity vola matiaraka micro-tsy. Fa aleo atao samy tsy hita mba tsy hamparary fo. Ny antony fiainana anazy fa tsy fiainana. Hafa ndraika tegna raha tsy mitaiza, tsy mananatra. Hafa ndraika tegna raha tsy mizara leso. Hafa fa misy zavatra tegna somary mampalahelo. Ary mety possible hanova atmosfera indrindra ko mahita anao koa manadara zay. Tain'Andriamanitra anao. Ka ndraindray zany rehefa hoe mahatonga antsika tsy mitombo ara-panahy dia zavatra karan'izany. Anao manana raisonnement anao manao. Tianao fantatra daholo raha jiaby. Tianao atao daholo raha jiaby. Tianao tsy maintsy renao daholo raha jiaby. Tianao hita daholo raha jiaby. Tianao ihany nefa nisimbany izy. Imagineo rehefa marary fonao io, zavatra tsy vitanao voalohany dia mivavaka. Tsy tia hivavaka. Tsy tia am-piangonana. Satria nisy raha hitany tamin'ny ramoseny, nisy raha hitany tamin'ny madama. Zany no kakatokato mbola tsy miteraka. Nefa nanino manao? Karaha hitako takatokato. Dia hainao ihany simba an'ilay izy. Tsy mba misy hoe olo hafa. Dia jereo rehefa marary fonao, nahitany vola tsy vitany. Raha vao marary fonao, na iresaka amin'olo tsy tianao atao. Donc zany fiainanao mihitsy ny bloqué. Fiainanao ny bloqué. Inona ny bloqué anazy? Zavatra no atao hoe. Zay ny tompony. Ka mila mitombo re fiaina. Hitanao Andriamanitra rasana mamy hitany daholo fiainantsika jiaby. Na inona nataonao nandray zao hitany. Tamin'ny atoandro hitany. Na le mbola hoaga rehefa hitany. Ty zay le mahalafasy ao be gana. Fa jamais Andriamanitra nanalaka micro, na namangotefaka, na nidradradrada izy. Izinao le refin'Andriamanitra nefa refy hafa. Fa ninao mahatratra vola 500,000 anaty posin'ny ramosenao foana, efa antony tsy nananao haniny hariva. Anao mitsena, manana zao reky. Anao tsy manao zao. Pero tsy fantako vola anaty posinao io. Zany tefa nefa famotanina apetraka aminao. Tsy mba manana droit ametraka vola 500,000 anaty posinao izy. Anamako tiako fanto raha jiaby. Tegna viavy vakany. Raha tety tsy manana anarantany. Zaho hoe avakany. Tain'Andriamanitra. Dia jereo fa betsaka amintsika hoe landera miregle problème foana izy amin'ny fiainana. Problème nireglena tamin'ny janvier, nireglena décembre. Problème nireglena 2020, nireglena 2021. Raha iny foana miantery satria anao hoe pasteur tovy délivrance mihitsy aminay fa aminay ka misy délivrance misy devoly tsy mampiavany viavy. Vola anazy ka dimy tsy torina tany kodiny. Regtsy boko zay mandeha délivrance. Allora mbola hiko problème. Aiza le izy tsy vitanao mba manindry ny fona. Tsy vitanao mba mikalmena. Raha
Raha izy anao mahita zavatra tsy raha, mahita zavatra tsy raha, karakory reaction? Raha anao io, anao milaza fa mivavaka be. Azava izy rehefa manao panitoko e, faniova. Eny e. Hoe akanjonao ndray faniova. Fa ny toe-ponao hoe mba faniova. Asenanao miarina zavatra tsy rara. Anao mieritreritra fa rariny ny Jesosy tamina fijaliana. Zay manaradiana any fa Jesosy zay tia dia tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana isanandro isanandro. Isanandro no misy comportement mila ananana. Ary zay koa mahatonga anao miteny aminao foana hoe ny ahitana ny tegna fitiavana ao zany dia anatina erreur. Fa tsy hoe nahazo 13e mois ivadinao. Sa misy resarako aminao e. Anao tiako. Zay na amin'ny 13e mois. Fa raha mba misy erreur izy, manao ahoana ny réaction-nao? Dia ny tompo antsika jiaby. Dia moka atsika mangataka toe-pona, Jesosy ho vao toe-poko izy io matetika amin'ny raha tsara izy io manino. Vao mahita raha hafa io, magnantso ry mama, tantiny, ry papa, ry tsy haiko ry zo. Ala! Zaho mito! Vinavitary! Clémence! Ary magnino tsy mody asa mety digninao. Da iny tompo anetsika rehetra. Misy zavatra mila ianara mba hitombonao revy. Or nefa mahatonga ny fiainantsika io sarotra foana, mbola tsy tonga amin'le revy tadiavina ny fiainanao. Ny fiainan'olombelona tsiraikiraiky misy karazana revy tadiavina. Mitovy amina ropilany na tompo teto zany dia mandeha. Ny ropilanina raha mbola aty ambany aty izy dia regninao magneno be ny moteriny. Fa rehefa tonga amina revy tadiavy ny ropilanina io, nanao tsy maregny veloma ro moterina atao sa maty. Ary na ny pilote tsy mipetraka anatiny amin'ny devant koa mety magneno korana amin'olona, mety matory, mety misakafo, satria efa tonga amin'ilay altitude tadiaviny ilay roplanina. Izy dao izy. Dia mahatonga antsika matetika mitototo fo. Sahirana fo. Mijaly fo. Tsy arana problème fo. Misy revy tadiaviny fiainanao. Misy revy tadiaviny. Ary ny olona tompo beda be amintsika mandeha amina toerana tsy ilainy fiainantsika koa. Mianadalana amin'olona zay tsy afaka manampy anao akory amin'ny fiainana. Mihaino olona zay tsy afaka ny ampandroso anao. Matetika mahasarotina anazy zany amintsika ato. Ary na ny Baiboly no tena zany hoe tandremo izy ny fiainonareo. Tandremo ny fiainonareo. Dia tsika ira afaka miteny tandreny raha hafahafa. Olo mpikorana amintsika dia olo negatif. Vao mikorana zany fo raha regninao ndraiky mandeha. Midina ila ndraiky anao mandeha fotoatonanao fiainana ty fa tena tsisy tanantsay. Rava ndraiky tsy tanàna ty. Mandeha ndraiky koa anao ila. Tsisy raha mbô mahafinaritra. Ary betsika amintsika nefa ren'olo safiditsika eno. Ren'olo safiditsika iaraha-monina. Ren'olo safiditsika ampianatra sika izatsika. Mila olona eno. Zay afaka ny ananka zany. Vakio tsara Baiboly fa na i Jesosy Kristy nahafantatra fa nisy fariseo tantanàna teo. Nisy sadoseo teo. Nisy mpanora-dalàna teo. Fa tsy nandeha nagnaty manireny Jesosy. Raha nitady zavatra ka nandeha nitady ny John mpanao batisa. Satria ny mission Jesosy eto ambony tany dia ny amory olona mba ho vonjena ho any an-tany. Izao von'olona nanana le fahasoavana mamory olona
i John. Fa tsy ny fariseo, tsy ny sadoseo, tsy ny mpanoran-dalàna fa i John. Ieritrereto tsara rehefa hitan'i Jesosy sy principe zay dia nandeha izy nagnatona ny John mba hatao batisa. Na i John nareke ny refuse. Rozy John olo mavidy be karaha toy hoe nazara tsy melika namany finkapanao akory. Jesosy ataoko zao mba hatanteraka ny soratra azy. Misy zavatra nyrevana tsy tanteraka mihitsy amin'ny fiainantsika raha tsy mianatra maniry tena isika. Enytoko ianao. Misy zavatra mikorontana amin'ny fiainanao raha tsy mianatra mba maniry tena ianao. Ora nefa matetika amintsika efa misy kisarisary agnaty sainao na olo tamiako mitoroteny anaty regny olo mantsely ty olo mandraty be ty olo karaha iahy anefa iahy le olo John Nampanao Batisa nokotra varavarana ho anao. Izy nefa tsy tianao, izy nefa tsy mety aminao. Mba imaginao fa ny sakafo fihinan'ny John io ka tantely rembe. Ny akanjo fanaova zany tsy mampitehizara, tsy costard. Toerana misy anazy any anefitra. Donc zany Jesosy raha nanana ny critère tsy nagnatona anazy. Olo tsy raha fijeraka ivelany magnimihitsy raha be. Karakory akanjo fataony izy ka. Aiza izy mipetraka. Olona avia izy. Olo manao akory izy. Maro ny olona tsy mifanena amin'ny fahasoavana compatible amin'ny fiainany satria tsy tonga ny mitoerana mety izy. Tahin'Andriamanitra ianao. Tahin' Jesosy ianao. Mila manity tena ka Dio zany zavatra teniko anao zany. Raha tia hitombo rehefa mila manity tena. Misy zavatra zany amin'ny fiainanao io mila ianaranao mandifotra anazy. Tsy mandikana ny volana amin'ny microphone. Misy fotoana misafidy anao zany lefotra. Mety adalain'olo anao. Mety teny ahirisy mady mafy. Zany kala izy kala bialy zany tsy vary tsy maintsy mandeha ohatrany masy. Tataonahy. Naregna an'iny izy midinginao. Misy zavatra amin'ny fiainanao mila leferinao, mila ekenao na dia tsy raha iny. Ny ilana toepo tsara dia manoloana ny tsy raha. Ino nefa ilana ilay toepo tsara tsika nefa tsika tsy mahazaka tsy raha. Tena mikely ny akaikinao, mitifitra anao mety toroteny zany. Tanao izy mimoy, izy mitsy izy. Tainy tompony. Ato anaty Baiboly ato misy andiny tsoratra masina zay mba hovakitsika. Amin'ny filazantsarany John toko faharay ambin'ny folo. Ao hoe Baibolinao. Lava io zao mampamofa. Olona tsy manana ny mpamofa. Misy location akaty. John toko faharay ambin'ny folo ny andininy voalohany. Hovakitsika. Zay mibako toy zao. Somary lavalava izy koa fa azahoan'ny raha. Angalatsika leçon androany. John toko faharay ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy lehilahy anankiray narary dia Lazarosy avy amin'ny Betania, tanànan'i Maria sy Marta rahavaviny. Maria dia ilay nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tombony tamin'ny volondohany. Ary Lazarosy anadany no narary. Ary izy mirahavavy dia naniraka tany amin'i Jesosy ianao hoe tompoko indro marary ilay tianao. Ary rehefa ren'i Jesosy zany dia hoy izy tsy ho fahafatesana no antony izany aretina izany fa ny ampisehoana ny voninahitry'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ary Jesosy tia ny Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Koa noho ny ren'i Jesosy fa narary Lazarosy dia mbola nitoetra indroa andro teo amin'izay toerany ihany izy. Rehefa afaka izany dia hoy izy tamin'ny mpianatra, andeha isika ho an'i Jodia indray. Ho ny mpianatra tany raha eo voaingana teo ny tadiavan'i Jiosy itorabatanao ka hankaray fa ianao. Jesosy namany hoe tsy roambinifolo va ny ora amin'indray andro. Raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafotoana izy fa mahita ny fahazavany zao tontolo zao.
fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina eo tapitony satria tsy misy mazava ho aminy izany no lazay ary rehefa vaky izany dia hoy izy tamin'ny matory lazarosy sakezatsika fandeha amin'ny azy aho dia hoy ny mpianatra taminy tompoko raha matory izy dia ho tsara ihany nefa Jesosy nilaza ny fahafatesana fa nataon'izy ireo kosa fa ny fialan-tsasatra tamin'ny torimasona no lazay ary tamin'izany Jesosy dia nilaza nitsotra taminy hoe maty lazarosy ary faly aho noho ny aminareo satria tsy teo aho mba hinonareo fa andeha isika ankany aminy dia hoy Tomasy izay atao hoe didiny tamin'ny mpianatra namana andehako isika ho iara-matiana tsy amben'izy raiky fo matiako ary no ny tonga Jesosy dia hitany fa nefa nilevina hefarana izy 4 jours ary Betania dia tao akaikin'i Jerosalema tokony ho 10 stadio no elanelana ary Marta amin'ny Jiosy no efa tonga teo Maria sy Marta teo Marta sy Maria hitsapa lahelo azy noho ny amin'ny anan-tany ary Marta raha nandrefa tamin'i Jesosy dia nantenitsena azy fa Maria kosa nitoetra tao an-trano ary hoe Marta tamin'i Jesosy tompoko izy koa momba teto tsy maty ny anan-tako dia fantatro nefa fantatro fa nadekehitriny soasy ianao na ina ingatranan'Andriamanitra nomen'Andriamanitra hoy Jesosy taminy hitsanga raha nadana fa hoy Marta taminy iay fantatro fa hitsanga izy fitsanganana maty amin'ny andro farany vo eo nefa izy miteny fantatro fa na ino angatanao dia ho azonao ny volana ndraiky eo ale hitsangana iay fantako zay fa tsy zao dia izao dia hoy Jesosy taminy izao ny fananganana ny maty sy fiainana izay mino ahy na dia maty azy dia ho velona indray ary zay rehetra velona ka mino ahy tsy ho faty mandraisa mino izany va ianao hoy izy taminy eny tompoko mino aho fa ianao Kristy zanak'Andriamanitra le ho tonga amin'izay tontolo zao ary rehefa nilazany izy dia lasa nandeha ka niantso maningina ny Maria ravamina na hoe tonga ao mpampianatra antsoviny ianao ifa Jesosy any tsy hiantso izy mity zany efa tsy hainao fa izy efa karakarantsany izy miantso anao izy ary raha vao nandre izany Maria dia nitsangana faingana izy ka nakeo aminy fa Jesosy tsy mbola tonga teo an-tanàna fa mbola tao amin'le nitsenan'ny marakazy ary ny Jiosy izay tao amin'ny Maria tao an-trano ka nitsapa lahelo azy raha nahita azy nitsangana faingana ka nivoaka dia nanaraka azy satria nataony fa ankany amin'ny fasana hitomany any izy ary Maria rehefa tonga teo amin'ny toeran'i Jesosy ka nahita azy dia miankohoka teo amin'ny tongony ka nao tamin'ilay tompoko raha toetenao dia tsy maty ny anan-tako ary Jesosy no nahita azy nitomany sy ny Jiosy izay niaraka taminy nitomany koa dia vontony fanahany ka torakovotra izy ary hoe izy aiza moa nandevenanareo anazy dia hoy ireo tamin'ny tompoko andeha izaha Jesosy nitomany dia hoy ny Jiosy akory ty abe fitiavany azy fa hoy ny sasany motsy amin'ile ty zay nampahiratra ny masona le javaka manao zay tsy nahafaty andraha lehilahy ty dia vonto indray ny fanany Jesosy ka nankeo amin'ny fasana izy ary zo izany sady nisy vato narihina teo hoy Jesosy esory ny vato hoy Marta nabavany Marta tompo maimbo izao fa efa 4 jours e hoy Jesosy taminy tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitra Andriamanitra dia nesory ny vato ary Jesosy dia nananatra ny masony ka nanao hoe raha eo misotranao aho fa efa nihainao ahy ianao raha izao dia fantatro fa mihainao mandrakariva ianao fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no ilazako izany mba hinony fa ianao ny naneraka ary rehefa nanao izany teny izany dia niantso tamin'ny feo mahery hoe ry Lazarosy mivoaka dia nivoaka ny maty misy fehipaty ny tanany sy ny tongony sady voafehy mosoara koa ny vavany hoy Jesosy tamin'ny olona vao izy ka velao mandeha ary maro tamin'ny Jiosy dia ireo nankeo amin'ny Maria
ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo mino azy. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nakany amin'ny fariseo ka nilaza taminy izay natao. Amen. Hitantsika eto zany fa misy tantara somary lavalava. Zay matetika teneniko ianao ndio raha mahavita mamaky baiboly karaha film mihitsy izy koa. Karaha ilay mijery film. Nefa izy teny. Zay ilay hoe teny tonga nofo. Kanonona tahatsy. Tain'Andriamanitra ny ka anisan'ny zavatra misy matetika ho za iny hoe raha vao misy problème atsika dia verantsika fa atsika farany be fahotana. Tsy haiko tsy pasteur fa za farany be fahotana amontana za tsy alana problème. Mavakio baiboly fa raha misy olo niara-nonony tamin'i Jesosy tsisy karaha i Lazarosy. Raha misy olo tian'i Jesosy tsisy karaha i Lazarosy. Tsisy fahotana be karakory vitany nefa dia misy problème izy. Io zany ny olona nariavana atsika raha vao misy zavatra anankiray dia devoly foana ny voatory voalohany. Pasteur, afanao manay, kaya kaya délivrance yana. Sasa nakuma tsy be devoly. Devoly. Ary misy ny sasany vao mivavaka dia manoka devoly iny raha. Miaraka. Izy veriny hatramin'ny rindrina misy devoly tao. Ondana nandeha tamin'ny alina izy misy devoly. Dia nampianariko antsika nisy fotoana hoe mba tongava saina ao fa io Andriamanitra présent fiainanao. Ndana mba mino présence n'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. Fa nentsika mba mino loatra présence démoniaque. Ohatra zao vao tapaka zao jiro toy izay miara devoly manapaka jiro. Aminazy zany raha jiaby devoly dao. Vao mandeha bazary izy zao atao foatra hoe voatsitoro. Narenay satana tsy manavo anazy narenay motonazy la naissance na zay fona dokony devoly izy. Zany de satana letra fitankirihiry juste avant personne. De satana. Magnino tsy ataona problème motona. Motonazy boriboriko loatra dia zay devoly. Maningana lao tsy mety velo sakana devoly. Zao fanderana tena rehetra devoly moto tsy nananganahy. Mamanjeny dia izy ka mba mizona ka ataonao mivavaka mba tsy raha karan'izay volombolomena. Nde vavaka zay ny afaka tamin'olo filamo atao tsy velo. Koza hoe anao sakana tsy manapina ananjy siona. Boriboriko loatra motonao. La naissance tsisy entretien. Tiako tenenina mba misy fotoana revana le mba Andriamanitra mena voninahitra. Vao manandrapeona misaotra Jesosy. Misaotra ny fanatrena. Misaotra fa eto ianao Jesosy. Zany raha tokony ataonao. Fa tsy vao mandray any. Ninino asany devoly. Manomboka bazary kely. Jusque bazary kely. Miaraka olona rehetra. Vao misokatra maso. Zany ngena tonga Jesosy nampianatra tsika mivavaka raha mivavaka anao dia manao tahaka izao hoe Reneo diaridazy ho masina ny anarana tonga ny fanjakana. Ary zany olona mariavana na tsika kristiana manderay tady tsy ino ny fisian'Andriamanitra fa lasa mino ny fisiany devoly. Vao mihetsika raha na misy devoly ianao. Zany mbola tsy pasteur fotozenaka na mitrapotany misy devoly ianao dia lasa mizesy tamin'izay lavarambony araka tanàna apilipily mamaniry aminazy. Or nefa misy zavatra tsy tokony anjakana fa n'olo atsika mino loatra fa izy no miasa eo dia lasa miasa izy. Fa iny tompony ianao. Tsy hoe rehefa misy problème anao devoly tao. Fa misy raha ny karazana problème satria tianeo ny voninahiny amin'ny fiainanao Andriamanitra. Misy ny rehefa ny karazana olo tsara miditra fiangonana zany raha tsy misy trosy. Misy karazana olo tsy tendeha am-piangonana zany raha tsy ny sarabady. Misy
misy karazan'olo tsy mivavaka mihitsy io raha tsy mijery mikrokirety. Fa raha sitrampony migalingaligny reklamy. Tsy digny kapela, misy mara misy pasteur le tutela am radio sakata. Zalo tonga ty. Dia zany na tonga ty Jesosy nanazava satria nivolagna zareo jiaby raha teto anao tsy mahatonga natao. Tsy fahafatesana Jesosy midika zany. Fa mba hanehoana. Amen ba? Zavatra rehetra ataova anaty fonao, anaty sainao, anaty lohanao, Andriamanitra tianao. Mihoatra no izay federanao anazy ny fitiavan'Andriamanitra. Tianao izy manao voalohany. Olo koa tian-tegna zany, mahadigidrika an-tegna. Tsy manosy botanina an-tegna. Tsy magnilika an-tegna. Amen? Amin'ny fitiavan'Andriamanitra tsy hay hazavay. Tsy hainao mpitahaina amina karazana fitiavana izay fahitanao hatramin'izay. Mihoatra lavitra. Fa tsy hoe rehefa misy erreur anao dia meno mitotokiky. Tsy manao an'izany izy. Fa izy ny laza mankanesa ao izay ty amiko. Ianareo izay miasa fantatry. Tsy mavesatretra fa izaho hanome anareo fitsara. Amen. Alao anaty saigninao zany hoe Andriamanitra fa tsy mila anao zany. Mbola mila anao Andriamanitra. Tianao Andriamanitra. Na inona defaut-nao, erreur-nao, tianao Andriamanitra. Mahatonga mbola tsy maty fa mbola velo, mbola atao ilay fitiavan'Andriamanitra miaro. Tain'i Jesosy enenao. Alleluia. Amen. Maro amintsika rehefa nany samy laza mihitsy matoza feno problème anaty farany befota. Zaka ny farany zero. Non. Misy gloire de Dieu. Zay tiany avoaka aminao tsoera. Zany mila atao hita mbola zany sarinao andao kely. Mba mangala sary. Aleo sary hatramin'ny latabatra ampiasainao andrano. Tadidiko zay sy madame vao nividy latabatra voalohany, bois de sable regny vangely zay fona mantsipantsika anazy. Dia nataovana balatona tambony takeo. Dia karaha mbô vantana regny latabatra. Zany latabatra nampiasainay voalohany. Seza nentan-drano tao, sezan'olo ampitiny manganiny mbo naladatra takeo. Tsy neminay any. Raha mbo nananany dia zay efo. Raha nanana kosa zavany anatsika. Zay efo mety raha mbo nanana. Raha fitikina nentan-drano moto ny papale. Moto io tsy velo koa fa atosiny. Dia ro velo. Atao contre-attaque. Lefa hain'ny madame panisika anazy. Raha io tamin'izany tsy satsy velomina izy. Vao mandeha efa velo. Zaho koa mahay manano contre-attaque. Tadidiko tamin'izany namamboary tsy boky moto fa hainy mijango vavahady. Jamais je ne dirais non. Si tenengante. Katswere fakarani fiainanao androany dia velonao fotrany manakizay. Non. Mila atao hita malao hoe karani sarinao androany. Amen. Dia misy ny hoe avant après. Tain'i Jesosy enenao. Tadidiko amin'izany ahafantarana feno parasy. Feno parasy. Dia anao mandeha amin'ny trano ka raha tsy leriko izy ndraiky ilany. Ty planche le izy.
Dia não mandei nem só nem ter mano gente que já se mandei na tudo lá. Nisso todas as bandas tak de manter de ba. Já quando a coisa não vai na rede sama. Bana tok souvenir. Era aí foi ravanza. Fati na chiesa da barang chiesa na le sacra un campus. Bala manchora che Nel cammino mettete posare. Ci si può salzare visi della notte. Zaga io non la reste. E vedete come fa avanzare che la botte. Avete come io to qua. Mas não estamos posnoso. Tu cava nosa nel nada. Sempre mantém na uva fina nesse, mas uma uva fina. Não tu brief não né. Aleluia. Minus ampe. Anong gets mangarakul fongan mo yun. Mangarakul avlandris. Mangarakul pandris. Amen. Saan ba ito managsimengan sa manutin mo niya siya na ikan? Rastado ba? Saan ito kin? Ang ansita drap. Pagod siya ba? Amen. Sa mga saan, ba yung may salo? May salo. Lalu kita sudah boleh. Tapi Yesus ini. Atau renosan bapa ini noe wagem zenyan cara. Amen. Ano ang internet tamsan sini lumis noe bola jadu. Sini lumis no. Rit bola jadu. Jadi no ke. Itu panino. Haleluya. Ang kita zan ira David. Kasi joy blessing. Avant. Pagkatinin mo dito mga sa mirte. Manangawawi. Haleluya. Tayo Jesus sinuwen. Tayo nariman sinuwen. Amen. Oh, mo tadi si Tito na from back ganun dito din. Lang daw na job si bola laks ka wa, hindi ka na pin. Yeah. Mission job, mission no. Amat ni fuga ni ko misra sa. E quando é que não mais justo quando tu to na brau, reduzir to. Ana pang foto mati. Yang murmura la mena. Facendo un fatto dell'Ilanda da non ne facciamo delle cose un di sandra si poterlo voglio direi che tu nella zona tayo tu panino tayo na rimancino din sa pagkakasnak sa natin ito natin nga nandun yung versinizo ni Filazan Jesus ni Papatisa Lazarus turmas maturusi Lazarus. Nefa Yesus ang baybun ni Lazarus kafatisa. Iosam nila ba yan naratsika? Ba't itong refatsika? Reglewi vangvali. Kasi siyang raitan mas no tinino na. Gusto na itong bahangiran. Sibutiritin sa batrapahafi bawa. Jadi besar kung nga rin nagsistin, matyaw. Rafita niyo masalala. Ramatranino. Matawfiri. E ma tatresomin. Si Zalba daw Yesus. Kung rin yan tintin mura-mura ng ganso. Matur Lazarus. Nevo sistem yun, Lazarus ni. Fontanin nga mapedyo kong no, yung figura mo no, yung jabjatsino. Refono bang tataran siyang no, yung drabla. Kasi kaya mo siya nagtaguan, may kurutay siya. Siya siya na nakakagot sa akin. Saan ka Lazarus?
nervo itong rato mo. Marfo eh. Marfo na rin. Sige, tsara nito na ito. Lalu jangan Tuhan Yesus. Jadi misi kami kerana sama. Bila yang nak cikgu fizi yang tidak cikgu, jangan kita taruh pemtul beri. Mana orang rasa kami sudah cikgu baru punya tu betul. Mana orang punya cikgu mana macam? Jadi tu punya cikgu sana. Tadi tu ni semua masih tak ada berapa cikgu tanya. Bagi semua. Punya cikgu boleh kami tu satu cisrahan kamu. Mangan seperti apa ni sih? Jadi kalau kita ini cisrahan kan? Nasa apa wah? Wah biar kita kita ini. Ini kurang. Jangan pun kalau itu jangan kurang. Tadi sebab kecil tu jangan lihat beza gede tu. Sila lang ng kozan berato. Na leo mama fanta chico na lagi. Hai ka to lagi ka sa is na may background. Dito zan na lagi bijan dugo daw ni baba. Simal kizan na kuno to ba. At kanila kung man mo jir. Ano mga tika problem. Kemangan jika cipsi, lepas bisa bersat, anol tu punya juru mana. Jadi tu mana mungkin memang tu, rasanya tu bisa berjamaah yang orang tahu. Bagi kita mau mungkin dia lalu besar bunyi, jadi boleh, macam misi ni. Saya mau jadi membuku lebih ni terbulu. Kita cakap atau yang pun, atau ambil mana pun. Kita lalaki cahit tu ni. Amen. Kanora boleh lazan kalau siapa boleh mau pesek bila masalah dua. Tak sila memparade terhadap problem. Tapi Yesus ini. Tapi nanti macam. Tak penting Yesus ini manturus dah terus. Dan kanser yang cuci bonsin dah. Jadi. Nurmaran ni semua yang belum itu mungkin nurun nasi lemas. Mengumpis moral dan yang selamat. Rabuari ti nurun kena zona turmas saja. Nurun ke ujang aliva. Nurun ke wafa kisi. Amen na. Lepatin tenaman Jesus. Tadjura rumafena no iwa. Fanta tandema tamas. Aran demanda semua mela no ibiasa. Demanda semua mela no afapara. Nyarkan no fonis nasanya senang. Jangan tena titing no bincaka. Is publicação dele nas redes também. Awanat na zabat sama verift. Semaki untuk nelalang irno. Amen. Amen. Untuk nelalang vivav karakurino. Lila karakurino. Ramza berfamilam silang air zan. Semua yang kita tongjan. Kita nak buka. Guna pizza. Family zaman macam yo non bilang cu. Hari orang tu kan mempair yang pun lo, mempair dengan lo, mempair rumah lo. Jangan terasa, jangan dicing, fakir tumbuh nanti. Fakir itu mesti problem untuk dibuat fakir itu melalui. Kamu belajar bersama yang cikgu cikgu. Jalan ini melalui. Dan itu benih. Sesudah mesti problem jalan ini yang tanah. Lastus. Angatin zaman sakit. Eu bilang. Eu bicara tu kena siapa fikir mana orang jenak. Dan tu kena siapa orang Kristian. Siapa tu? Dalam Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Orang memang cuma itu problem, sikit problem apa itu? Pembandingan benar.
Misy famboarana kely zay manolazaiko ndray andro. Anao zao raha mahita problemina vitsiky moa izy anao. Vitsiky ndraiky mbola anaty mafo. Mais dalaza karaha iny. Nefa ny kely be ny fatakarana vitsiky. Anao zao raha mahita lantilatsika anaty vera moa izy anao. Iny ndraiky andeha nanaty tokato. Satria aminao tsisy dikany analana lalitra vao anaty vera. Ty lalitra manembo no tsy mety tsy findino ko ikarany fo afatsy. Ka amin'Andriamanitra i probleminao lazainao fary afaty anao avanty lohanao iny tsisy dikany. Na tsy agnanao menanao tsisy dikany. Thank you, Jesosy ela tsy mananao. Ay tompo ravagna ny zavatra rehetra. Mila tonga am'izany rehetra zany ianao. Ianao hoe mba manomboka mino n'Andriamanitra fa na tsy misokatra vavanao io misy zavatra reglé konjeny. Alleluia. Ny anomboanao anazy tsisy vavaka ataonao mba azahoanao oxygène. Nefa anao mahazo. Mba tsy hanao hoe tagnany mitondra ambavaka ndraiky tompo ameva oxygène sasanazy mba tsy hanao dia mandeha anao ko manangan-tanana. Tsy mitondra ambavaka an'izany ianao fa nomeny tompo rivotra ianao iaina. Sary mitondra ambavaka ny tompo aza atao gila masoko ny aheko mba niany fa. Efa narovan'ny tompo sy nasivany zavatra misy andalaka maso. Mbola mahita tsara anao zasika. Donc zany amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra misy zavatra tsy voatery misy mambavaka fa azonao. Nadana mba hitao amin'ny zavatra hafa izy io, mitombory rehefa amin'ny zavatra hafa. Io probleminao io na tsisy hitondram-bavaka na isy vavaka hainy tompo mamakana. Zany fotsiny mba teny lalitra ao reny. Mifantako Andriamanitra fa ianao no regleny ty. Mitary ny fatakaranao any. Fa tsy zany rehefa fa considérenao zavatra sarotra le probleminao. Considérenao saran-davitra pasteur manana fotoana hely mandrasana anao ranao. Lava e. Ianao moa miaksa ianao ameno herina tsasakany zany koranao. Tsara menao voly tsara. Sadang memang pakai itu. Tapi Yesus ini no. Sekarang ni, nang considereu fama Andriamanitra misy vaholana amin'ny zavatra tadiavina. Ametsika anarana le problème hoe sarotra mafy ivakivy ole dia mba ino ain'Andriamanitra ndraiky. Tsy Baiboly milaza zany fa amin'Andriamanitra dia tsy misy tsiraiky. Zany rehefa natonga anazy miteny rehefa maty Lazarus matory Lazarus. Teto anao tamin'ny tapataraka dia nanomboka nampianatra za hoe fehezy vavanao io tsy raha jiaby tenen'ny vava io. Satria rehefa nan'olona mitombo refy tsy miteny zay hitany maso fa miteny zay tiany hita. Alleluia. Tsy miteny zay zavatra tsapa fa miteny zay tiany tanteraha. Zany ny zavatra mila iainantsika zany isana amin'izany. Misy fotoana anao tezitra fa miezaka mihitsy anao tsy miteny ampatezina. Misy fotoana anao malahelo fa miezaka anao tsy miteny nalahelinao. Misy fotoana anao sorena fa tsy miteny ny zavatra mahasorena. Fehezinao izy. Raha vitanao manomboka magnandrakaran'izany vitanao fa voafehinao amin'izay mitrano. Amen. Mitahinao ani Jesosy Kristy. Alleluia. Ao John 11:21 teo raha verinao vakiny. Ary hoe marika tamin'ny tompoko raha teto ianao dia tsy maty ny anadala. Izy zany raha nidradragniny foana fa tsy tanaty foana. Dradragniny foana fa tsy tanaty foana. Raha teto ianao dia tsy maty ny anadala. Rehefa teny Jesosy tsy maty izy fa dia nananganazy. Eny fantaka mbola tsara izy fa hanyatarana fa tsy izao. Dia betsaka amintsika miaina zavatra sahala amin'izany. Mahay miteny, mahay miresaka fa kay le zavatra tsy inotsika anatin'ny fotsy. Maro ohatra an'izany tia fivavahana fa tsy mino an'ilay vavaka atao.
Izy tsy tapaka izy mandeha am-piangonana. Tsy tapaka izy mamono sivrim-bava. Fa raha tegna jerevana amin'ny fiainana andavanandro ka tsy nony akory raha dia nisy rivariva amin'ny olo madinika. Raha tia fivoriana foana izy fa tsy mino. Or nefa ianao asaky fahatonga eto mahazo leso, mahazo fampianarana. Ireo zavatra tokoko anao eto regny natao hampiarina amin'ny fiainana. Fa tsy natao hafinaritra amin'ny votra. Tain'i Jesosy enena. Tain'Andriamanitra enena. Alleluia. Amen. Tain'i Jesosy enena. Mamengavy ianao zany manomboka iainana zany atmosfera zany. Na mafy be karakory azy, vitanao mba manomboka be fantako toko fa nasarotra anahy, ianao tsy mamela anahy. Alleluia. Raha misy ngamba zavatra sarotra tsisy karaha endry Daniel. Nalefa tanaty lavaka ria. Fa Daniel tsy natahotro, fa nino n'Andriamanitra. Sadraka sy Mesaka tanaty lafaoro nefa izy natao. Fa tsy miheviko raha votsara koa. Iny tompony fa natoky izy ireo fa ny Andriamaniny dia afaka mamonjy azy. Ka namafy karakory dia atrenao mba mengavy ianao zany mino fa iny Jesosy vavantsika eo afaka mamonjy, afaka mamaky problema, afaka miregle. Raha misy nefa olo miatriky zavatra sarotra izy ka nataonay mety mamy raha tena io. Indrindra hatramin'ny nanamboarantsika ny fiangonana mega eglizy isan-karazany zavatra treny. Satria ngeza loatra ny trano atao, maventy loatra ny adiditsahana. Etsy an-daniny moa ny adiditsahana aminareo sasany miady ny andraminy ariana me volan-driana dia tsy nahiriny. Rana ngezy regnena mba zare samy ampiangonana ka tsy mifampizaka. Izy mba izy tsy mipetraka aloha, mipetraka farany fô satria tsy tia mitanona. Mariny an'iny koa le mipetraka fara koa vegniko hitanao mipetraka fara ndraiky izy keza. Dia iny firegleny manokana koa iny koa re. Nataony papatorotiny misy tany. Zany raha iainana reto. Ary ndraikidraiky tonga dia tafanonina reo le Terezy. Dia le maniny anara iny dia fa any koa dia zany aby raha mahazo. Dia ndraiky tafedy ino anao mipetraka aloha io. Niany mpanapitrako aloha. Regleny manokana. Zavatra anaty sainao dia hoe tompo mpanomponao reo, ondronao reo, hainao mandamina. Alleluia. Dia zay zavatra azy atao amin'ny raha raiky, finomanao azy atao amin'ny raha raiky fô, fa ataovy amin'ny zavatra rehetra. Zany tokony ataonao finomanao. Raha mba misy zavatra inonao, aza atao amin'ny zavatra anankiray fotsiny, fa ataovy amin'ny zavatra rehetra. Fa ho hitanao ny valiny. Ho hitanao ny fagagana ataon'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Tain'i Jesosy ianao. Amen. Ary ny zavatra nisy koa tsy mitovy ny fomba nitsenan'ny Marta sy Maria ny Jesosy. Ny Marta rehefa nitsenan'i Jesosy dia nitsangana izy. Tangana. Lakiniza amin'ny lakiniza nomboan'i Jesosy raha nampesinao. Fa i Maria vao nahitan'i Jesosy tonga dia miankory. Tsy mitovy zany koa. Tonga dia miankory. Satria fantany fa i Jesosy io dia olona mendrika miankory. Amen. Amen. Ny mpiankoka rehefa matetika anaovan'Andriamanitra zava-mahalaga. Ka fiainanao mba ataovy miankoka amin'Andriamanitra. Izay rehetra mombanao hoento manompo ny tompo. Na inona. Aoka zany mba tena mitona amin'ilay fehezanteny hoe any Jesosy tanteraka ianao. Satria rehefa misy vahiny dia any vahiny tanteraka. Rehefa 26 ny andro dia any 26 tanteraka. Rehefa bonne année dia any bonne année tanteraka.
fandana maovaona izy manokana hoe any Jesosy tantera. Satria izy rehetra momba anao zany tsisy tokony manakana. Halleluja. Ka raha fataoko indraindray tonga eto mivavaka anao reny tonga izy amin'ireny mba hareraka. Ho za hoe any Jesosy tanteraka zany tsy maintsy mitsangana devant zanak'Andriamanitra zany. Halleluja. Zay zavatra rehetra tsara amin'ny fiainanao ndeso manompo an'Andriamanitra. Zay toerana misy ianao zany toy filazana tsara zany atao hoe miankohoka amin'Andriamanitra. Halleluja. Amen. Amen. Zay rehefa nizavona nataon'i Maria fa ny alohany nangatahany mba hanarina lela-dany dia niankohoka izy aloha. Dia nitsara ny révélation-ny Marta sy Maria fa tsy mitovy. Maro amintsika rehefa misy zavatra tiantsika hangatahana amin'Andriamanitra, or nefa ny fiainantsika tsy miankohoka amin'Andriamanitra, or nefa ianao tsy manaiky an'Andriamanitra. Misy ingena fa mikarazana ohatran'izany, izy misy problème ihany no mivavaka. Fa raha vao mivahany problème dia izy no mpanakiana fivavahana. Eny e, izy io naloha tiako fa zavatra tsy azo azoko ao satria afaka devolinao ke. Tamin'inao atao délivrance tsy volana an'izany. Aleo tonga dia atao mahitsy koa. Anao le valavalanao misy 10 lasa mivoaka tadidinao. Rehefa sitraka amin'izay sara iay izy io ndraiky tena finaritra zay hoe takano na bera fanana fa aty fitseketso ny devoli. Nalatsiny aho mba hiteny nanambava tsy maintsy teny. Tahin'ny tompony ianao, tahin'i Jesosy ianao, tahin'Andriamanitra ianao. Halleluja. Amen. Dia ny tsara izy. Dia jereo fa Maria no nitondra an'i Jesosy teny amin'ny fasana mba handeha hanangana an'i Lazarosy. Ny raha nikoranan'i Marta tamin'ny voalohany tsy nahatsarika an'i Jesosy ho eny amin'ny fasana. Misy zany gavana fiainantsika io tsy mahasarika an'Andriamanitra mba hamaky problemtsika. Satria ny tegna marina tsy dia tegna mpiankohoka amin'Andriamanitra. Miandry ianao Andriamanitra mba hanaiky azy tantera. Tia hita Andriamanitra io fa ianao lasa vehivavy amin'ny Jesosy tantera. Lehilahy amin'ny Jesosy tantera. Halleluja. Amen. Misy zany zavatra zay tenenin'i Jesosy amin'olona mpiankohoka fa tsy teneniny amin'olona tsy mpiankohoka. Misy karazana révélation ohatran'izany. Zavatra hafa no teneniny tamin'ny Marta. Ary ny an'i Maria hafa tanteraka mihitsy. Halleluja. Ka raha tianao hetsika ny herin'Andriamanitra mba mingavy ianao zany mba hiankohoka amin'Andriamanitra. Halleluja. Marta tonga niaraka tamin'ny fahalalana. Fantatro tsisy raha tsy fantatra. Fa tsy nampitodireo fa ny zavatra ataon'ny Marta hoe tsy nampitomagna an'i Jesosy. Fa raha vao tonga devant Marie Jesosy tonga dia tomany izy, il plaira. Raha koa fa nampitomagna Zanahary zany zany. Tainy toko ianao. Vao nivoaka teo Marie dia jereny zavatra nitsara. Amen. Tsy haiko raha mba remarquenao fa raha nivoaka ny Marta tsisy olona nanaraka anazy tafara. Izy rery foana dia tsy hita amin'ny Jesosy tany. Fa raha vao nivoaka kosa Marie bakeo John 11:32-35 ny Jiosy zay tonga nitsaparay azy dia nanaraka azy avokoa satria heverin'izareo fa hoagn'ny pasana izy. Donc saka toa miresaka influence efa tsy mitovy zareo. Ny Marta nivoaka hoe zay mpiviany. Karana tsy ho mety ndeha tsy rangadaka. Tsy nanetra olo. Fa vao nitsanga ny Maria nirabaraba olo jiaby nanaraka tafara. Misy heviny arapanazy.
misy revana présansina olo anankiray tsisy fiantraikany amin'ny fiainana fa misy kosa présansina olo anankiray zavatra rehetra manodidina anazy voakasika daholo miantony mpiankoto anatin'Andriamanitra lasa feno herin'Andriamanitra ianao ngara vao feno herin'Andriamanitra zavatra rehetrarehetra manaiky anao e na trano zavatra tsy hoentinao ambavaka manaiky anao e mivavaka anao vao misara tonga dia mivaly ny tonga aminao ane zany amin'ny anarana. Alleluia. Amen. Alleluia. Hitanao ny olona rehefa mpiankoka amin'Andriamanitra mazava ho azy feno fitiavana izy. Ka ny olona be fitiavana mahasarika olona. Dia Maria be fitiavana. Be fitiavana. Jereo fa marobe ny olona teo amin'ny Maria raha oharana tamin'ny Marta. Be fitiavana. Ary ny olona rehefa mpiankoka dia omen'Andriamanitra zavatra na dia izay tsy angatahana ho tonga aminao ane zany raha vao ilanitra io zany manomboka mahita fenao le vehivavy any Jesosy tanteraka misy zavatra tsy angatahanao tonga andramonareo misy zavatra tsy lesy famavaka amin'ny maraina mitranga aminao bazaribe any mitranga aminao mitoerana tsy abatianana satria hitan'Andriamanitra fefa any Jesosy tanteraka zany sary zany mila hita amin'ny fiainanao mila tsapan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Alleluia. Amen. Amen. Mivavaka ataonao sy ny famponao ve mampihetsi-po an'Andriamanitra. Dia na dia fa vorona Jesosy anangana Lazarosy mbola nisy zavatra anaty-tsainy Jesosy nesorina teo dia mivato. Nisy zavatra sainy nesorina teo. Misy tao efa nizaraiko zany révélation zany. Dikany hoe vato io a dia voninahitra avonavona tahotra osa betsaka olona tia voninahitra tsy andana mivavaka mbola madinika eto voninahitra mbola mitsofoka va ny ampizabe tromba reky izy rehefa ka mandeha mitoerany karan'ity kazany mitsofoka kely voninahitra ao ndraiky sasany miavomavo Temanarika zany mandiri harlet sarina mandiri narika zany mananamena mafy be avomavo mila isorona regny raha tia hoe hitsangana fiainanao tain'i Jesosy anenao io e. Alleluia. Jereo fa tsy mivavaka Jesosy mba hanangana Lazarosy fa nankalaza n'Andriamanitra izy adoration fiankofana nankalaza n'Andriamanitra tsisy vavaka nataony fa nankalaza n'Andriamanitra izy. Alleluia. Ny olona farany goavana amin'olombelona ny problema farany goavana amin'olombelona dia fahafatesana fa tsy marana zany io mampitanondroko olo tanana ndraiky io na isan'ny olana farany goavana amin'olombelona fa Jesosy namahany zany tamin'ny alalana adoration fiankofa tsy jiramatsy voaloha kory ny farany problème ny farany goavana tsy kôteriny indaly jiramaty raha misy problème farany goavana amin'olombelona fafatesa fa mandavanao malaka leso ino ny fomba namahany Jesosy anazy tsy vavaka be rolera dilera fa fankalazana n'Andriamanitra avy reo mivakina ny Jaomina 11 fa hitanao zany lesona zany nankalaza n'Andriamanitra izy raha ka rehefa mihoana amin'Andriamanitra ndalina mba mankalaza anazy misaotra Jesosy na anao rehefa tonga eto fisaorana no natao fankasitrahana amin'izay fanatao fa tsy fanomezantsika sisa mivava tsy any Jesosy ko atao dia anao taoritra atao seiana amin'ny fony izy tena io Jesosy anao. Amen. Aza mangalaka fa mba ndalina sangato amin'izy misy voninahitra izy jereo fa tsy nangataka Jesosy mba hitsangana Lazarosy fa nibaiko izy sisa
Satria ianao io raha vao tia miankoka amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra fahefana. Omen'Andriamanitra fahefana. Alléluia. Amen. Ny adorateur tsy maintsy domine. Idomine amin'izay ianao manokana. Omen'Andriamanitra anao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny sehatra misy ianao idomine amin'io ianao. Amin'ny zavatra ilainao idomine amin'io. Mahatonga anao mbola magnonofo ratsy andro alina io tsy mpiankoka amin'Andriamanitra. Sasany mahita talino koa zany. Tsisy raha tsy hita. Mahita kalano. Tsy mba mahita vola. Na mba mahita Jesosy. Tay tompo ianao e. Alléluia. Amen. Hitanao tsara tamin'ny Adama mbola niankoka tamin'Andriamanitra. Dia izy no nifeny zavatra rehetra. Fa rehefa tsy teo tsony zany zavatra zany, dia misy zavatra tsy afaka nibaikoany Adama intsony. Alléluia. Jereo tsara fa nitsangana Lazarosy. Fa mbola nila nisorona ny fehipaty. Misy zavatra mbola nanaraka teo. Teo ravana ny tena nankalany ny fariseo amin'ny Jesosy. Teo no nanomboka ny fankalanjareo azy. Izy nanangana ny Lazarosy. Fa no ny fitiavan'i Jesosy amin'ny Maria dia natao ny fangagana lehibe. Ary efa fantan'i Jesosy minitra zao androany agnanany ty zavatra ty dia ankalainao. Hitanao tsara zany fa tsy misy zavatra sarotra amin'Andriamanitra ka tsy ataony noho ny fitiavana ianao. Fa ndalo mba asehoy azy, porofoy azy, fa anazy tanteraka ianao. Izay natonga ny Maria na dia nankaharan'i Jesosy aza nona rehetra, Maria tsy miala mihitsy. Satria fantany loatra ny fitiavan'i Jesosy ny akory. Io izy le Jesosy tiana. Ka zany manengavy anao ndalo mba manomboka mahafantatra ny fitiavan'Andriamanitra. Alléluia. Ianao rehefa manomboka miankoka amin'Andriamanitra ny mitombo ny zavatra fantanao. Omen'Andriamanitra révélation ianao. Alléluia. Milohany nanganana trano misaotra an'Andriamanitra no ny amin'ny fisiny le tokotany. Ianao zany fantakarana zany. Rehefa saotra ny tompo ianao ny amin'ny fisiny tokotany. Aza maika nanana trano fotsiny. Alléluia. Amen. Milohany ivavahana ho amin'ny tontolo andro misaotra ny amin'ny fahasalamana sy ny fahalavely. Milohany angatahana zaza misaora ny amin'ny fisiny madamo. Alléluia. Ary milohany angatahana fisorita karama misaora no ny amin'ny fisiny azy. Milohany angataka zaza faharoa misaora ny raiky voalohany. Na dia hoe tany andro alina azy. Tany tompony. Alléluia. Amen. Dia ndala rehefa najereo fa samy nanana ny maizy azy, na ny Maria na ny Marta, fa ny Maria no nahafohy menaka manitra. Azonao ve zany? Reo ne samy mpanamoly, samy debaly. Fa nanana zany ny Marta finakaji karakarmoarako. Satria ataony rehefa monjy Maria azy. Fa ny Maria nataony akory nahidiny tamin'ny tongotry Jesosy. Ary remarka tamin'ny tantaran'ny Maria. Naizanaiza Jesosy nisy ny fitoriana filazantsara dia tsy maintsy tonona ny anaraka vehivavy. Alléluia. Adorateur. Mitahinao ny tompony. Mitahinao ny Jesosy. Alléluia. Amen. Zany ny adorateur zany rehefa agnaty manome. Fa tsy manao ohatrany ny Petera. Efa tany teny ohatrany fivantare Jesosy fa nameny raha. Satria tamin'io zany na miraviratra ny tareny Jesosy raha finanangivy. Masina. Magnonofo mo zany zany.
berait berita Johnny. Johnny. Kasi ko karena gitu. Oh mati. Di ceritanya na mirapito tayo di sosma. Ni dinatiko no Moses. Ditagiko yun. Di mana ba? Feel berita na rin. How John Taylor. Kita kan dalam itu dari mana? Aku sudah Taylor. Para dia nanggatan. Zafatnya. Bawa kat kita lagi. Today more result to no. Zaham aku fat na sa pelo dia fo. Mano fa mes pastor sa. Un fa na guarda na chamle. Kaya cuma pangin sa di pas raja. Zaham ko sa nan til jen bo atur sa ni. Omnes na reman jen. Arek sen ya ni musisi, arek ni ligo, arek na. Di fonte di meter, tesa moi petera mai chamle. Tam di susentine, nasa makulat sa mapaninga chamle siyan doon. Nuchiba na naman ito chamle wan Jesus. Di taming Jesus por chitin ng gilat. Taming bola rekfo raita. Betul betul, film dia raita na rewa. Yung sansan, imarismata sa mga nga kaman. Panin mata na ito yung sarakat. Panin marim di siya nanubot. Zilitilin ko yung batingan di siya stantera ka tayo. Kita malam isa mo sa fino matermaran. Chufino ang Jesus. Ayun ito ba yun? Isasang na maitang bulat si Mandela luar. Sino mga video hala? Ay, di ka si Mandela. Pastera, sa kong sarap, lating nawa. Kasi bulat si Mandela. Ang ko mabangga naman po. Sasan-san, ifatinin na po ito. Marababata yung tupo ng magdaming primante ng mga sikatra. Chilivik po. Bakit ko sa mga vidrang na napapye, batir na ito ng anong sikatra. Check. Ring mo sa labis niya. Saan next di ba? Saan yung ba? Alam na, list mo no, din ang nag-uusot ako po. Magasitakan mo sa Jesus. Magasitakan mo sa yung panamasa. Gusto na yung papenar na siya minonetid. Abir naman o tupo, nifindiran na siyang pagkastama na nagsin. Nlakas niya sa rin punas. Atir ni Wanong Iso Kristi. Tupo manungkaduan de au ka bai tu refret ho ka no au ka de sosio bai tu mo fatakaran sa ndi ka tu pam sie tam fia ku fa no tam dia nai na tu sakan sa ka tu kan bau ka no sino vitam yang ku ko na tseno rava ko ni na tsikusa miao cho tupo le afana na vo veneta le fie na vo veneta ku ba fie vo veneta anuva ni fena na yun. Ni soto to. Magkasisita ka pa naman. I need to ni mandami na ni fiana kontrani I need to Nawa
Manderam Jesosy any fanirianao rehetra. Ny herin'ny fanamasina ny ampitombo refy ianao amin'ny andaran'i Jesosy Kristy. Amen. Afaka mahazo toerana isika. Amen. Mila faly ianao tonga teto androany. Tompo any ampitombo refy ianao. Ary mahazahoa toky ianao fa fatongavanao teto androany io mivadika délivrance angizabely amin'ny tokantrano. Tongotra anao manitsaka ny titrano ity ho fenoana afo, fenoana herin'Andriamanitra, ho fenoana fahasoavana. Mino izany ve ianao? Mazoto hiatarana mafy ny tompony. Hitanao fa misy boribory ravarava na manareo aminy. Hafa ny zone hitahinao ny tompontsika. Zay tompoko ny azontsika natao teto.